Efa nametraka fitoriana teny amin'ny priomatiora ny tompon'andraikitra sy ireo mpikambana amin'ny otiv Boeny amin'izao fotoana izao raha ny tatitra nataon'izy ireo androany latsinainy fa 12 ny volana May taona 2024 ny dingana manaraka atao dia ny fitoriana apetraka eny amin'ny Bianco amin'ity Raharaha otiv ity. Manoloana ny Raharaha otiv Boeny moa zany mbola tsy vita hatramin'izao taoriana le tsy naraikitra le fivoriana tamin'ny asabotsy teo zany dia nisy ndray ny fionana ho an'le mpikambana vitsivitsy. Ny zava-misy hatreto zany tsara ho fantatra ny be sy ny maro indrindra fa ny mpikambana. Anareo mpikambana dia efa nisy nanao plainte collective, zany hoe plainte olona be dia be mitambatra nitory amin'izay tompon'andraikitra ny otiv tamin'ny fanjavona ny volanareo. Ka ireo mpikambana reo dia tsy teto majanga no nanaovany an'izay plainte zay fa tany amin'ny cour suprême tany Antananarivo. Dia efa nisy ny fahatongavan'izay taty amin'ny police économique aty Majunga, dia efa nisy ny fiantsonan'ireo membre izay nametraka fitoriana reo tamin'ny police économique. Ny androany ndray zany misy ny fitoriana nataon'ireo mpikambana ny otiv reo ndray amin'ny any amin'ny Bianco. Reo zareo tonga reo zany nanao fitoriana any amin'ny Bianco satria misy endrika kolikoly hitan'ny zareo tanatin'le Raharaha otiv dia resaka Bianco ndray zany nataon'reto olona hitanareo nanao fitoriana mitambatra reto ankoatra nefa nataon'ny mpikambana tany amin'ny tribunal. Dia ny fivoriana farany androany zany niantso ny préfet niantso olona folo zany préfet amin'ireo mpikambana reo androany hariva amin'ny 4 dia andamina ny zavatra rehetrarehetra ahafahantsika mizotra lalindalina kokoa amin'ny famahana ny olana hatreto zany dia zay fa ny programanay fotsiny zany dia tsy maintsy amoro olona alohan'ny sabotsy raha ohatra ka mahazo amin'ny maison de la culture na amin'ny bajy atolaza anaovana ny tatitra ho an'izay tsy nahazo amin'ny tatitra ary mandray amin'le fanapahan-kevitra zay tokony ho raisina. Na eo aza izany hatramin'izao tsy mbola misy ny vokatra azo tsapain-tanana mikasika ny Raharaha otiv eto an-tampon-tanànany Mahajanga. Ny andrasany ireo mpikambana dia ny mba amerenana ny volana eny aminy. Amin'izao fotoana izao ny fitoriana no efa natao fa ny vahaolana sy ny vokatra azo tsapain-tanana kosa mbola tsy misy hatreto.